Miaraba tompokolahy, miaraba tompoko vavy, ny ekipa eto anivon'ny serasera ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana no hiaraka aminao anatin'ity fandarana mahavokatsy ity. Anio dia resaka mahakasika ny mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra isika dia ny FIDA sy ireo tetikasa izay efa tsy nivola. Ny FIDA izay marena fa tahirim-bola iraisam-pirenena ho amin'ny fampandrosoana ny fambolena. Tsy ampiandrenanao fa dia ndeha ho arahantsika ny fanadihadiana. Anisan'ny mpiara-miombona antoka sy mpiara-miasa mahavitrika eo amin'ny sehatry ny fampiroboroboana famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana nandritry ny taona maro ny FIDA na ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny fambolena. Tetikasa sy fandarana asa maro eo ambany fiahiny ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana no ovatsiny ny FIDA vola ary mifandraika amin'ireo andro roa voalohany iakina ny politika ankapoben'ny fanjakana dia ny loharano-karena mifototra amin'ny maha-olona sy ny olona, ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fanodinana ara-toe-karena. Hoentina aminao ao anatin'izao fanadihadiana izao ireo tetikasa ireo ka isantarantsika azy ny fandarana asa Formaprod na programme de formation professionnelle et d'amélioration de la productivité agricole. Ny fandarana asa Formaprod dia niasa nandritry ny 10 taona nanomboka ny 13 hatramin'ny 13 tamina faritra miisa 4 nahazo ny anjara fampandrosoana avokoa ny faritra tsirairay ka nahatratra 7 sy 10 tapitrisa no nahazo tombotsoa. Teo amin'ny fanofanana arak'asa dia ireo tanora teny ambanivohitra manaraka ny lasim-piofanana tafakatra 3,35 sy 10,000 sy iray hetsy ireo tanora nahazo fiofanana ary afaka miatrika asa famokarana sy velotena avy hatrany raha toa ka 9,7 alina no tanjona napetraka. Nisy fivelara be tsy nanahaky ty taloha maro raha tsy ny fantako agnaty izay aho fantako aby nagnome osy 10 le tsagnonosy raiky de raha fa niazoko amizay io miaraka amin'ny tiosy ny me Formaprod ahy afaky ny velabelatsy ty lohako hoe nanao fikambanana azy avec zay raho de manao fandatsaham-bola isan-kerignandro mandatsaky 500 fara ambany 500 fara ambony de minjam-bola amizay raho afaky varotako ikolokoloako ireo bibiko ireo anovako vaksiny sy fanalagny soko de afaky varotako ivelomako hatraka amity vady amandranako tsy sahiragny raha hoe misy problème misy olagna de fa tsy sahiragny raha fa mivarotsy tena ny be ny hatombo nanagny eretseretsy vinavinatsy fa raha tagnaty zay ao tsagno hipetsaha tsy nanagnako na bassin zany tsy nanagnako na tany hamboleagna tsy nanagnako niaraka amin'ny Formaprod raho managny tsagno mana bassin managny tany fa ampy ty fahalalako ny tombo ny habe lasa matianina raho amizao. Eo amin'ny fananganana fototra-afitrasa toy ny ivitoerana fanofanana dia nahatratra 7,20 no vita sy nasiana fanarenana. Mahatratra 5,7 sy 3 alina ny tetikasa momba ny fambolena nahazoana famatsim-bola raha 7,7 kosa ireo tetikasa hafa nahazoana famatsim-bola. Ny tombony tapamokarana teny ambanivohitra tamin'ny alalan'ny famokarana tatam-pianakaviana na ny EAF vokatry ny fampiarana sy fifehezana ny fiofanana azo. Zahay nahazo formation tamin'ny Formaprod dia nampiasa ny ara teknika hita tena niova be ny vokatra azonay tamin'ny tongolo. Ny atsara tanora efa mananasa zahay fa noho ny tohana nomeny Formaprod dia lasa nivelatra be ny asa ataonay satria mitombo ny vokatra sy ny fahalalana. Teo amin'ny fidirana amin'ny fandraharahana ara-bola sy ny varotra dia nahatratra 17,7 sy 10,000 ireo tanora nahazo tombotsoa ary afaka mivarotra ny vokatra sy nanao fifanarahana ara-barotra tamin'ireo mpandraharaha. Ny tombo ny fidiram-bola ny isan-tokantrano. Azo ambara tsy ampahambana fa navita ny iraka nampanaovina azy ny fandarana asa Formaprod teo amin'ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra. Notolorana mari-pakasitrahana noho ny fampiroboroboana ny fomba fiasa manaja ny miralentan'ny Formaprod nandritry ny filakevitra fa 17,0'ireo governoran'ny FIDA natao tamin'ny fa 14 ny volana febroary tany Roma, Italia. Raha toa ka efa nifarana ny fandarana asa Formaprod ary dia natomboka kosa ny fandarana asa Progrès izay fandarana asa
fanamafisana ny fandraharahana maharitra sy ny fampandrosoana ny fanohanana ny fampidirana raha-toekarena ny tanora ambanivohitra. Manampy amin'ny fampienana ny fahantrana sy ny famoronana asa eny ambanivohitra ny tetikasa ary aharitra hatramin'ny 34 tanjona ny fampiroboroboana ny fandraharahana andraisan'ireo tanora anjara aradrariny ary maharitra tafiditra amin'izany ny fampiroboroboana ireo rojo-piariana ahafahana miatrika ny fiovan'ny toetrandro. Ny fandaharana asa progrès dia mikendry tokantrano tantsaha mpisitsaka marefo hatramin'ny 3 alina sy 1 hetsy izay ahitana olona eo amin'ny 5 alina sy 9 hetsy eo ka vehivavy ny 700 isanjato. Misy koa ny tetikasa tanora pro agro mananasa fambolena mendrika eto Madagasikara. Ny tanora pro agro dia tetikasa tarian'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT ary vatsiny ny tahirim-bola iraisam-pirenena ao amin'ny fampandrosoana ny fambolena vola. Tanjona ny anoanana ny famoronana asa mendrika, miasa tena ary karama ho an'ny tanora ambanivohitra amin'ny alalan'ny tendrom-pamokarana industrialy, agro-industrialy. Faharetan'ny tetikasa roa taona hatramin'ny taona 5 sy 2 kendrena ho ny 500 isanjaton'ny pahazo tombotsoa dia vehivavy eny ambanivohitra ary ny 500 isanjatony kosa dia lehilahy ka tafiditra ao ny sembana tsy anasa. Ho an'ny fandarana asa defi izay miompana amin'ny fampandrosoana ny lalam-piariana eo amin'ny famokarana sady manatsara ny fidiram-bola sy ny fiahiana ara-tsakafon'ireo tantsaha marefo eny ambanivohitra any amin'ireo faritra 7 iasany. Tokantrano tantanam-pianakaviana EAF miisa 503 alina sy 1 hetsy no nahazo tohana raha 2 alina sy 3 hetsy no nokendrena ka ny 770 isanjatony no vehivavy ary 520 isanjato ny tanora. 2 sy 100 alina hektara ny tanimbary azo novolena ary voafehy tsara ny rano miaraka amin'ny fotodrafitrasa fanondrahana vaovao sy nasiana fanarenana. Mahatratra 1 sy 3 alina ireo fianakaviana mpamboly ny sitraka izany. Nahatratra 750 am'zato ireo fatsakan-drano vita ho an'ny mponina ary afaka isotrony ny biby fiompy. 120 ny fitehirizan-drano na reps ho an'ny mpiompy miisa 750 sy 200 any amin'ny faritra atsimo. 100 hektara kosa ny toeram-pambolena mikajy ny tontolo iainana vita fanajariana na bloc agroécologique. 700 sahasekoly momba ny fambolena sy ny fiompiana tafatsangana tany amin'ny tendrom-pampandrosoana. Miisa 107 alina ny tokantrano tantanam-pianakaviana no afaka nanao fifanarahana miisa 720 am'zato tamin'ireo mpahandrarah-pamokatra OP sy ny mpahandrarah-pividy na ny OM ary nahatratra 8 taonina ny vokatra lafo. Tafakatra 9 am'zato sy 3 alina ny famokarana tantanam-pianakaviana nahazo tombotsoa tamin'ny tolo-drarah araboly tamin'ny fametrahana ny tahiry iombonana na ny GVEC eny fotony izay miisa 970 ary 27 sy 203 alina kosa ireo tokantrano marefo afaka namokatra indray no nitoana azony. Toerana fanangonam-bokatra miisa 230 no naorina izay mahazaka vokatra 573 taonina ka 90 tamin'ny alalan'ny FDA. Banki-tsakafo miisa 4 no naorina tany amin'ny faritra atsimo, 70 kilometatra ny lalan-tanina renina. Hatreto misongadina ireo asa vita ny fandarana asa defi. Ny fandarana asa defi moa zany dia manampy ny tantsaha hatrany voalohany ka hatrany amin'ny famarotana. Tena vita teto dia ny fametrahana fotodrafitrasa famokarana efa nahitana vokatra zany satria dia afaka mamokatra ny tantsaha tsy ny androrana dia afaka niala tamin'ireny resaka cyclone sy ny haitany ihany koa. Hita manokana zany tany atsimo satria ireo tantsaha izay nitoana defi dia afaka niaritra zany fivavahany toetrandro zany dia mba afaka tsy tena tratrany kere zany. Koatran'izay dia efa manomboka hita ihany koa vokatra eo amin'ny lafin'ny famarotana satria raha tamin'ny taona iny fotsiny dia efa nahatratra $1 ny santa-midy ny vokatra na midy no entina teo amin'ny tsena. Akoatra ny vokatra no entina hoan'ny tantsaha moa zany satria isan'ny ataony defi ihany koa moa zany ny fanjary-tsakafo dia azo lazaina zany fa
fanatana vokatra ny asa nataony defia tao anatin'izay taona maromaro zay. Misy ny tetikasa norad nanomboka ndraiky amin'ny 24 hatramin'ny 3 tetikasa amanana ny vahoaka amin'ny alalan'ny fambolena tao amin'ny faritra Androy Anosy Amorony Mani. Tanjona ny fanatsarana ny fomba fisakafoanana, ny fampiasana sakafo maro loko sy mahavelona ho an'ireo fianakaviana eny ambanivohitra. Mahatratra 520 hektara ireo tanimboly mpianakaviana napetraka, 520 ireo mpampiofana ny fanina amin'ny fomba fiasa galsa plus lay mametraka vinanasa izany, ary 470 ireo mpanaparika voaofana momba ny fanabeazana ara-tsakafo. Mahatratra 7 sy 2 hetsy ireo fianakaviana mpamokatra ny sitraka ny tetikasa, ka 503 sy iray alina no vehivavy, raha 503 sy iray alina kosa ny tanora. Eo amin'ny tetikasa PA2R na ny tetikasa fanoanana sy fanarenana ny fahafahamiatrika ny anoanana any amin'ny faritra atsimo, ahitana ny faritra Androy Anosy Atsimo andrefana. Tetikasa ny asa ny taona 2024 hatramin'ny 2025. Tanjona akapobeany ny famerenana amin'ny laony ny fiainan'ireo fianakaviana mpamokatra tratry ny kere izay mahatratra 2 alina sy 1 hetsy mba hitodika amin'ny fampandrosoana maharitra. Tetikasa A2M andian'ny faharoa na ny tetikasa fanoanana sy fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ao amin'ny faritra Menabe sy Melaky. Ny asa nanomboka 9 hatramin'ny 5 tanjona ny fanoanana sy fanatsarana ny famokarana, ny fiahina ara-tsakafo ary ny fidiram-bolan'ny tantsaha. Mahatratra 2,4 alina sy 3 hetsy ireo olona mpahazo tombotsoa mivantana tamin'ny tetikasa ankehitriny, raha 7,5 alina ny tokantrano mpahazo tombotsoa. 5,7 ny vehivavy nahazo fiofanana sy notoanana tamin'ny alalan'ny sasekoly na ny SEP izay miisa 9,730 ahitana karazam-boly toy ny katsaka, vary ary ny lojo. Nahatratra 5,740 ny fitaovam-pambolena nozaraina ho an'ireo mpahazo tombotsoa. Vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro, ny tetikasa dia napiditra voly vaovao ho an'ny fambolena dia ny lojo na ny blakaizy, miroborobo zany eny amin'ny baibo izay mahatratra 900 hektara. Ho an'ny fiompiana tantely manara-penitra dia mitombo ny vokatra nahatratra 10 kilao isaky ny tohony tantely no vokatra. Ny tombo hatrany amin'ny 50 isanjato ny vola niditra tamin'ireo tantsaha mpahazo tombotsoa mivantana, ary ny hena 4 hatramin'ny 2 volana ny vanim-potoanan'ny maitso ahatra. Izay no masaka azo natolotra tamin'ity fiarahantsika teto ity. Sorana manokana ianao nanjoy hatramin'ny farany ny fahandarantsika, mametraka ny mandra-piona mandra-pijery indray ho amin'ny manaraka. Veloma to.